tantara eto amin'ny RDV. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketra pity. Nosoratan Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Ovelominy Rakoto, Sinez, Faly, miaraka amin'ny Oly, ny Ravo, Saloy. Nandrakeo sy nanatotosa, tovra zana mamonjy sy Yoloso. Mamy io? Jereny lany ry faravodilanitra ry hitako akio malala tsara be tsara tokoa ka fa tonga de fantatro ny tindry ambara sy mahalasa sy nandria amin'ireo indray zao hoe ahoana azy hoe lasa ny saindry hoe fa maninona ary ny tsara be ohatr'izao ny lokony io ka tsy zany mahay ane ty malalako ty kandry zany zany tokoa lesy raha afaka ho malasa saina eto manontany tena hoe fa maninona ary no ohatry ny lokom-bolamena ny lokon'ny faravodilanitra io nefa ny lanitra manga no masoandro to manompo mavo zany ka zao avy ary ndre atao ampifoko de miondana eto tratrako fa lazaiko indriny anton'izany mihaino anao ary malalako mifankaty be kely zareo hitandry ny fifangaron'ireo lokon'ny lanitra sy ny masoandro ireo no manome an'io loko mitarabolamena io zany ve ka nahoana ary no amin'ny atoandro no tsy toy izany ny lokony io ka zao rombola io loko mahafinaritra anao io de tandindrina ny fifankatiavam-pifankaty ohatra atsika no zany io fifankatiavan-jareo no tokony alaitsika tahaka tsy azoko letsy zany mamy fa mba hazavao amiko tsara ka hitandre amin'ny atoandro ny olombelona sahirana amin'ny asa manarà de tsy manam-potoana andiniana ny vary ohatr'izao tsika sindry zao anatin'izany amitahakarivo ohatr'izao foana tsika mba afaka miaina sy mankafy anatin'ny tontolo mahafinaritra ohatr'izao de aseho an'jareo amintsika olombelona hoe ohatrohatr'izao zay rehefa mifankaty ka hoana tsy hitandry mahafinaritra ve mifankatiavan-jareo ka mahafinaritra be mihitsy ka hitandry zany ka ve zany ny hevitra finosiny io zay mihitsy akia andao koa ny atsika mba atao ohatran'izany ro mamy afangaro mangidy sy ny mamy ny tsara sy ny ratsy ny sisa izay tsy tovizatsika mbolo aza matahotra indry fa io mitarigetra ny fifankatiavantsika manomboko zao tiako any ianao romboly za koa ty ianao ro mamy tena mahatsiaro sambatra mihitsy hatramin'izay ny rahako tamin'ny mamy izay ka tsapako tena ampokafy ty mihitsy ty fo kely mahantra ny lozandreny raha mba teto mantsy zao ianao roneny mba nitantaraiko anao zao afaliko zao ndrisy mantsy roneny malalako telo taona androany tokoa mantsy zay nandozana ho anay sy dada raha niterariny raha mandatsatra amin'ny maso anao roneny androany tsy misy mahasolo ny toeranao eto amin'ny fiainako mandria-piatanina roneny malalako mbola ohatray ay venao ato any de tsy mamaly fipiry azo ny anso ndry fa tsy endry mihitsy ary ny ty mampitomany anao anaka malahelo ndreny ndray zao ty zanako ty moa to mitomany ohatran'izao ka feno telo taona androany tokoa moa zany na asan'androanta aloha tambatamazako izy ka mangina ry anaka mba avy eo moa izy andry be-tanana any amin'izay efa ho telo taona lasa ngizy zay mangina zany zanako zany ary aza matahotra indry fa mbola eto dady ao fa ataoko izay mahasambatra any zanako vavitokana zany misaotra rery dada amin'ny fitiavana tolotra ao tandrifindrahona fotsiny reny iny fa misy zavatra lazaiko any dada marina raha tsy mainka ianao lazahoana ka fa tsy mainka alady koa ny androany ka maika ho aiza moa tsy zandry dada fa misy olona miaraka amiko any
efa bolana izay ny rahanay. Zany ve anaka tsara kosa zany tia efa fotoanany kosa ange zao e. Dia iza hono zany dia avaiza? Izy andro dada. Izy aloha avy eto Antananarivo ihany e. Tsy ho lazaiko any dada aloha ny anarany fa mbola ho fantatra foana izy. Ny dia koa dia be surprise ka. Maninona zao raha tonga dia lazaina ny dady zany? Ao rehefa hoentiko aty ihany izy rehefa ny fotoanany. Amin'izay ianao mahafantatra azy tsara. Eny ray arako fa zao anaka mitandrema fotsiny ianao. Vehivavy mantsy ianao ka mila mitandrina tsara fa so voafitaka eo. Eny rery dada. Aza matahotra ianao fa tsara fanahana izany olona miaraka amiko izany. Mahatokony fahendrendrea rehetra. Tsy zaza kely intsony ry ka hoe atory amin'ny atsipiriany amin'izany resaka fitiavana izany. Dia ahoana ity mamy mba milamina tsara ve ity ny olona asa tantanany lao Eny tokoa mandeha tsara tokoa ve ny asanao ry mamy fa tato ato izay mantsy ianao toa ohatran'ny alinalipody mandeha tsara ka. Aza matahotra nareo e. Io nge ny fianarana nataoko ka inona ary mampiay anareo amin'izany? Ka iza ny mahita lesy? Milamina. Nanao tanora amin'izao mantsy ohatrany tsy dia matotra tsara amin'ny asa saninareo sao dia mba hampiditra fahatiantoketo lesika. Marina mihitsy izany teny rainao izany e. Tsy vahiny amin'ny toetranareo amin'izao mihitsy mantsy izay e. Masonjo. Nareo amin'izao toa variana amin'ny revirevi sy ny aitrehitra fotsiny dia manao atrampina ny asa indraindraiky. Zao kosa aloha mba vao tsara aloha le hoe tanora teneninareo e. Sady tsy marina koa nge izany lazainareo izany e. Samy hafa nge ny rivotra mitsoka amin'izao sy ny rivotra mitsoka tamin'ny fahatanorana-nareo e. Dray. Izay vavany lesan'izay mihitsy ny tena tsy tiako rehefa mba tenenina. Ka marina izany ko. Asa ny le ty fa tsy kilalao e. Eny asa tokoa nge ty fa le sainy ratsinareo mba hisory an-tsaina fa aza dia atao mibahatoerana loatra ny ohatr'izany. Ohatr'izany koa ty fitiavam-bolanareo ty. Mianatry ny be famalina mihitsy ny ty lahy zany. Marina izany ry dada. Lehibe sy tafita moa lahy ka tsy ho be taim-bava ohatr'izany ve? So dia veriny lafa tonga ohatr'izao ary lahy raha tsy nisy vola. Mba afely ihany le tsy ty vava. Marina. Marina tokoa anie izany ry mamy e. Sady ny amisa fisanany rasy koa anie ny avian'ny soa e. Eny re tompoko. Za koa ve moa arisy lahatra anareo eto e. Mandeha tsara reny asa fa aleo tsy tarina be le resaka fa lasa miteraka fifandirana amintsika eto fotsiny. Zay ny tokony mba ho teniny lafa tsy mianatry ny be mikondroy fotsiny lako. Everiko fa tsy ho avy ianao. Efa nalahelo kely mihitsy Manahoana aloha malalako e. Tsy vita akory ny araba dia za sady ny tsenandriako. Etsy aloha ro kely za malalako izany. Tsy androko mihitsy any aleto izao fotoana eo antsika eto izao e. Ka eny za nge fa mbola misy taratasy maromaro tsy maintsy ny soniavina to dia izay ny nahatarika kely ohatran'io e. Azo mba mitsikitsiky fa inona ary tia mivindavinda kely ty. Ianao koa izany. Marina izany. Fa zao e. Efa niteneniko tamin'ny dada Marina ny fiarahantsika ary mamy Zany ve? Dia ahoana ozy izy ka? Faly be izy. Fa fanontaniana re izany napetrany tamiko izany e. Dia ahoana ozy izy ndrika? Nolazaiko tamin'ny fotsiny hoe tovolahy eto tanahy ihany ho miaraka amiko. Fa mbola tsy nolazaiko aloha momba anao e. Tsy azoko. Inona koa zao ny antony tsy nampahafantarandry azy mombaka Ka mbola ho fantany foana re izany e. Hoentiko aty hoa izy amin'ny fotoana mahamety azy. Dia nanaiky ve izy aloha nefa e? Nanaiky izy ka. Inona kosa moa ny olana amin'izany e? Mba tsotra kosa izany dadanareo izany ko. Eny rariny dia rariny kosa aloha izy raha hoe be fanontaniana ohatr'izany e. Zana ny vavy tokana ny endrirym-bola e. Marina aloha izany e. Fa natokony fahendreko koa izy dia tsy nanisy olana ka sady zara teo koa matoky an'ilay malalako. Sa tsy izany? Eny rerim-bola kely mpanjaka amin'ny foko tiako ange ny ririm-bola e. Mamy midina amin'izay sakafo efa voniny ty e. Fa inona koa ary mahavariana amin'ny mamy eo. Angatsika ihany reto sakafo reto Marina. Aleo mihitsy hikarako any fa tsy maheno mihitsy izy izany.
miasa ato amin'ny efitranony akory iny e. Fa lasay sary izy teo. Andraso jereko aton-davarangana. Ohatra arina mahavariana anao ato ry mamy a. Za any ambany a miantsoantso anao hoe andao sakafo ka ianao variana eto fotsiny. Fa inona malasa sainanao eto e? Lasa saina kely fotsiny ary niny fa tsisy ninina. Ay ve masaka sady ny sakafontsika? Tsy ao mihitsy any ianao zany. Fa iverinao fa mifiry ary zao andro zao. Efa amin'ny 7 ariva anie zao e. Sady ndrainao koa efa mimenimena ohatry ninona reraky ny asa hono ka makatory. Ka ndao aridina amin'izay fa sao dia tabataba eo indray izy. Fa inona ny mahataraiky anareo any ambony ihany e? Ny olona ato efa sasa miandry sady efa reraka. Nareo mbola miletika any ihany. Aza dehibe menimena eo rehefa niasa mamy tany ambony fotsiny a. Fa elaty koa very mamy zazakely ka dia atsona mihitsy vohidi ny sakafo a. Mbola atao an-davaranga na rery dada dia tsy henoko niny ny antso ateo a. Ao re hanao izay sakafo fa aza mitabataba sy menimenao tsony nareo a. Masoto daholo. Misaotra ry niny dia masoto daholo ary tsika. Fa hono marina ho ary mamy. Inona ho any malasa sainanao tao an-davarangana teo e? Iny e. Ararotiko marina amin'izao tsika eto ampisakafo an'izao fa misy zavatra saika ho lazaiko aminareo e. Ka aza be safary eo letsy fa tonga dia lazao izay tiany lahambara fa. Lazao rery mamy fa menanao zay a. Iny ary zao le izy e. Tsy zany fa misy tovovavy zay miaraka amiko any. Dia mba lazaiko aminareo e. Sady ny tena koa moa efa mahalehibe any ka tsara raha fantatareo zany. Zany ve anako? Tsara kosa zany ko. Za koa zany efa te hanan-jafy-kely amin'izay ko. Zay le raha matoty izay. Aza miredredy eo anao ranivo. Olona mbola tsy fantatra ao akory zany na ahoana na ahoana. Eo ianao mifaly amin'ny tsy misy dikany eo. Ianao ty koa raha desy dia mahita tenenina foana. Vaovao tsara kosa ane zany e. Mba hito aty izy anaka ho direnay a. Tsy sola zany e. Sady ianao ty koa nge tokony efa hanambady amin'izay mihitsy e. Zany rery ne? Zany mihitsy ka. Ay ka aleo fa hitoko aty ary izy. Fa zonge ny saika ataoko fa tsy haiko raha mety zany na tsy e. Ve ahoana anaka? Raha tsy diso a dia afaka ray volana moa zany haingo no tonga aty e. Ie, fa ahoana ka? Ka za mieritreritra hoe aleo tonga aty haingo dia amin'izay izy nentiko aty dia mba eto daholo tsika menakavy e. Mety foana izay ataonao anaka. Fa aza atao ela fotsiny e. Itoko moa efa ho vita ny fianarany haingo ny fianaran-tsoa. Afaka ray volana marina sisy e. Mety zany ka. Aleo tokoa amin'izay dia mba eo haingo dia miara-mahita eto daholo tsika ko. Zay zany ndeha atao e. Afaka ray volana anao zany nareo no ahitan'le mpanjaka vaviny fokoko. Dia ahoana anaka? Milamina tsara ve nareo roa kely eo? Fa arim-bariana mihitsy mantsy ny rity tato ato a. Milamina tsara izay ka. Ka tsy variana zany ry afa dada koa zany. Fa zao e. Roviana marina aloha zany tovolahy miaraka amin'ilay izany no entindre aty e. Tsara moa tsara mba ho fantatro amin'izay ko. Sady efa ela ihany zay e. Tsy efa nisy herintaona zay ny arahanareo. Efa misy ka. Fa ohatry ny vetivety ihany ry dada le herintaona e. Ohatry ny hoe vao haingana kely zany. Ka zay mihitsy nge nitenenako andre hoe mba eto aty amin'izay zany finantolahako zany e. Efa mifandinika tamin'izay tokoa izay ry dada. Dia nilaza tamiko izy hoe amin'ny lahady no izy no avy aty. Sady amin'izay koa izy no tsy miasa e. Tsy maninona zany anaka. Za koa afaka tsara amin'io. Dia izay zany e. Amin'ny lahady izy zany no hitan'ny dadako. Fa misy zavatra antaniako an'ny dada marina ho ahy e. Ahoana izay anaka? Fa tamin'ny fahafiry taonanareo marina ho anareo sineny ny vady. Ay ve 5 taona ny renindry tamin'izay natao mary azy. Izany indray moa 7 taona. Ohatrohatran'ilay izao ihany ny renindry tamin'izany e. Zany ve ry dada? Efa taonany kosa zany raha nambady amin'izayko. Ny fanambadiany zany naka tadideo tsara fa tena tsy kilalao mihitsy e. Aleo aloha mifankafantatra tsara vao moso amin'izany. Rehefa ao moa tsy afa miala tsony.
ny tokantrano izany mantsy anaka tsy ilaozany adiady kely sy ny olanolana kely madinidinika. Mila vonona tsara vao miroso amin'izany noho izany mila fahamatorana tsara izany fa tsy hoe tamin'ny fotsiny nareo. Marina izany sy dada, misaotra anao fananarina sy ny toro-hevitra. Tsy misy fisaorana izany anaka, izany koa nge maharay aman-dreny ny ray aman-dreny. Olana be amin'ny tanora amin'izao fotoana izao koa mantsy io. Ny amin'izao mantsy tsy ampy mihitsy ny dinika eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa tamin'ny fotsiny tanora dia manambady. Avy eo ao atokantrano eo izay vao mijaly. Mamy aleo sika asianao aloha resaka kely fa zao sika mianaka vao misy fotoanako. Sady ny rainao koa tsy eo raha teo dia milamina tsara e. Tsy manina mihitsy ka. Sady zara teo tsy miasa androany dia mba makamakaina kely atao trano e. Ono efa ela angaro mamy ianao sy izany tovavy izany niaraka. Ianao mantsy ohatrany tsy mba nitantara tamiko an'izany ko. Efa elaela ihany ka. Herintaona teo eo zay ry niny. Hay, efa ela marina tokoa. Raha tsy izany tokoa ve ianao tapa-kevitra tondra azy etỳ an-trano e. Mba teneny tsara aloha ny mombamomba azy e. Mbola ry niny no anarany e. Tovavy tsotra kely zay sady tsara tarehy. Efa miasa izy ary 5 taona amin'izao. Izany ve anaka? Eny ry niny. Sao dia be filaza fotsiny kosa aloha ianao izany e. Tsy be filaza izany ary niny fa ny amin'ny ray manontolo mihitsy izany lazaiko anao izany iny e, mbola ho hitanao moa izy ko. Ho hitao marina aloha izany rehefa tonga eo ilay fotoana andehanany etiako. Fa avadika kely aloha ny tafy e. Niaraka sika asianao raha pitsy ny tsena ny haingo zandrinao Tsy olan'izany ka. Fa ono amin'ny firy izy ny tonga aty ka? Amin'ny 12 maraina hono e. Ka fiaramanidina raha teo koa nge no andehanany e. Iny raha pitsy izany e. Zandray izany izao ny tonga voalohany androany. Ohatra ny aloha loatra kosa aloha e. Oe, mbola koa rehefa iny zadiko. Ay, miandry ila eto izy izany rehefa ilay mihaona isan'andro iny izay. Manao mbola? Manao ahoana mamy? Mba tonga aloha kosa ianao izany Tsy niasa ke androany dia izany na tonga hoe tonga loatra zao sady maka hita amin'ny malala koa nge ary mbola izany. Mba elaela kosa izany ny fotoana ionantsika androaniko. Zay aloha efa niteneniko any dady ianao le ho avy any aminay amin'ny lahady dia afaka tsara koa hono izy ka mety tsara hono sady efa maika te hitanao koa hono izy. Izany veky iny amin'ny lahady izy izany mahitako. Ay moa efa 2 andro gisy izy izany. Angano tady tsy alala andro sony koa e. Arofina ihany ny zandrinareo vavy no tonga aty? Raha pitsy maraina ka. Amin'ny 12 zay sineny no hitsena azy iny. Tsara kosa izany ko. Dia Rofina ihany izany makany aminareo raha izany. Ka zao ro mbola. Efa niresahako mihitsy ry zareo ka andamina ny fandaharam-potoana fotsiny izay dia aoriana an'izay. Izany hoe raha tsy misy ny sampona sy ny tsy fahafahana dia mino aloha fa mety hoe amin'ny herin'ny alady indrindra hoetiko any. Izany very mamy. Io ohatra matahotra sahady alesy maheno an'izany. Fa maninona sao dia mahasika be aloha ny dadanareo sy mamanareo e. Inona koa zao natahorandry amin'izany ngany misy manaikitra andry. Sady ndry koa ngerym-bola zaza kely ka hoe mbola kapohany. Amiko izany. Marina izany. Ahoatra fa tsy atahotra tsony ahy e. Sangambitsika izany ry neny aza menimeny eo ry mamy fa marina izany. Aiza koa misy hoe isika tsena indray no taraiky sady efa minitra vitsy ange sisa no isaina dia tonga izy e. Ka dia andro mahamay be dia ohatrany mahakamo be ilay miandro be ohatran'izao kosa. Enao ty koa izany ohatran'ny zazakely fa marina izany ry neny aza menimeny eo tsony ianao fa efa iny ny fiaramanidina mitondra azy e. Tsy ariko mihitsy izany izay ahitana ny aina.
Efa elany izay tsy niona an'izay e. Tokoa. Fahatamana ny fianaratsoany mihitsy angizy iny. Aizaka. Isaky ny misy fety vao mba mody etiako. Andao amin'izay tsika anatiny endry mamy fa toa ohatran'ireny efa mitanjozotra midina reny ny olona. Ndao are. Ary aiza ihany aza ato haingo ny toa mbola tsy midina ihany. Mba mandasa ary ny tantana vina ary ty. Sady tsy izy irery koa nge ny mpandeha amin'ny fiaramanidina io e. Olona be dia be ireo. Ka efa maika dodona hitanjanako afa ianao koa izany. Iny koa selika. Ary lasa niva be ilay izy izany e. Aleo tonga dia anatonana eny fa sao tsy hitan'io sika e. Tonga soretsy ndry manao ondry. Ne masina. Manao ne? Salama kia. Manao ne? Arabaina ki tonga soeto amin'ny tanàna indray. Manao mamy. Salama ka. Misaotra letsy a. Haivela koa tonga ny tsena aty e. Andao aloha any anaty fiara dia any ny resaka tsara e. Dia ahoana kiry haingo? Lasa niova be ndry Aiza kory ny any dia hoe niova. Hita tsika fotsiny efa nela tsy nionako. Ela marina kika. 10 volana be izao. Fa nanina aloha ndry no ela be tsy notaty mihitsy e. Sady efa tamanao fianaratsoa ao mihitsy Aiza kory ny dia hoe tamana. Efa reny lazaiko anareo tamin'ny telefona reny ihany ange. Nanomana examen ho azy zay dia tsy afaka mihitsy. Na izany kosa aza very haingo dia tsy mba hisy fotoana kely akanesana ty mihitsy na dia ohatra hoe 3 andro fotsiny azy. Miala kosa izany. Hitako. Efa hoe mianatra foana ho azy zay dia tsy nisy mihitsy ny fotoana. Sady hainla ihany ange ny fianarana ataoko e. Na izany azako. Sao dia verina fa moramora ary izany informatika izany. Aza lozanareo da mifantitra fa zay izany e. Sahirana izy dia tsy afaka. Dia ahoana ry neny a? Inona vaovaonareo taty izay ela be izay? Salama tsara dadao? Salama tsara izy ka. Angamo reto dia hoe misy vaovao aty fa ohatry ny mahazatra ihany. Fa zao e, i mamo no hitondra ny zobo afikely ndry amin'izao fahatongavandry izao. Nisy azy izany dia tsy nitenitendry mamy a. Fa tsara kosa aloha izany e. Dia hanambady amin'izay izany ry mamiko. Ka nga kosa moa dia voatereo fahantatra ireo daholo izay ataoko rehetra e. Miandry fotoana ny daholo ny zavatra rehetra rengo e. Azy toa lasa matotra be izy izany. Hodry? Zareo le mampisary adala amiko taloha e. Fa tsara le izany fa tohizo. Ndry koa retsy. Efa lehibe kosa ne izy io e. Hita ho ary neniko. Raha ariny kosa raha mba efa matotra amin'izay izy. Sady za koa rehetra efa mba tehitaiza zafikely amin'izay a. Marina izany e. Dia ireo vony hono le tsy nenty lahady an-trano za zobo afikely izany a. Efa mifampiresaka aloha izay dia amin'ny lahaderin'ny rapitsoka. Sady amin'izay koa mba ao an-trano daholo amin'io tsika e. Mety mihitsy izany ka. Afaka tsara ny rainareo amin'izany. Firy moa retsy le tovolahy miaraka amin'ireny ho avy eo? Efa ho avy mihitsy izy izay ka. Fa ahoana? Nga mbola misy fotoana vonjeny tady a? Ka tsy izany ihany ka fa saika mba hitsotra kely aloha mandrapahatonga ny kono. Zay ary izy izay mandondony zaiko. Mandehana retsy tonga dia voayara fa sasany andro le zanak'olona. Lasa vetivety ary aloha e. Eny ary. Manao mamy. Manao mbola. Zany olona dia ela be mihitsy ho vandriko. Mandro soa aloha e. Taiza koa zao izay ela be teo. Fa zanyko. Andao tsy amin'ny efitra Ambatsikatsi fa efa ao koa data miandry antsika. Ka andao ary. Mandro soa dia mipetrapetra e. Izy ry data ny mamy a le tovolahy miaraka amiko. Dia izy kosa ry mamy ny draiko a. Manahoana tompoko dia faly mahafantatra anao aloha izany. Manahoana ry se a. Za koa faly mahafantatra ny se. Dia mahazo ho toerana ray aloha se. Ilozako vetivety aloha nareo mianaka fa zany dia aka zava-pisotro kely analatsika etaeteto e. Dia ahoana ry se ry mamy a. Tonga soa atao aminay aloha se. Zao moa ny aty aminay. Tsotsotra kely ohatranay mianaka ihany. Mahafinaritra ka. Atray, aza mihafahafa se rehefa aty aminay a. Fa misaotra betsaka ny se aloha na mime voninahitra ny ray aman-dreny toy izao e.
tsara ihany mantsy mba ho fantatro toy izao ny fiarahanareo sady nareo raha teo koa ny tsy zazakely tsony fefa samy lehibe ka zany mihitsy ry dadam-bola zahay raha teo koa efa herintaona be zao niaraka efa ela ihany zany raha mitany voaingana fa vazivazy daholo zany fa ny tena tanjonay amin'izao moa zany dia ny firisoana lalindalina amin'ny fiarahany mety tsara tokoa zao ataonareo zao ka tsara mantsy raha mifankafantatra tsara koa alohan'ny rehetra ko azafady fa somary elaela kely io ny vonina dia ataovy ny andro raha teo koa mafana be ka aleo ary aloha asiana fandomina mbera kely marika izao feonatsika androany izao zany aty aminay ry mamy fa ohatry ny nafana be hoany resaka resy dada teo ny andro raha teo koa nge mafana sa ahoana ry dadam-bola marina tokoa zany sia ary be vazivazy tiolotino ty anaka be vazivazy mihitsy io ry dada marina moa ianao mbola vahiny amiko aiza kosa ny de hoe be vazivazy tsara zany ka fa zao no afatra kely ataoko aminareo anaka iny tompoko nareo mantsy samy mbola tena ao anatin'ny fahatanorana tsara dia mbola mahery vaika ao aminareo zany fitiavana zany mahaiza mifandefitra tsara dia mahaiza ihany koa mifankaty tsara zay ihany ngamba no teny fioavaty amiko dia mirary anareo roa kely koa mba hotojo mitanjon'izay irinareo misaotra be dehibe ry dadam-bola misaotra fa zava-dehibe tokoa zany teninao zany na dia hoe foy araky ny filazanao azy ary misaotra tokoa ry dada faly be am zany teninao zany tsy misy isaorana reto zany zay no avaty amiko amin'ny maray aman-dreny fa anareo sisy miankina amin'ny fahavononanareo no herisona amin'ny dingana manaraka marina tokoa aloha zany ka satry foana moa hitafatafa sy hidinidiniketo fa ny andro te efa amin'ny hariva ka aleo angamba ho tohizana amin'ny manaraka indray hariva sahady tokoa ny andro vetivety izy zany ka ndesy izy zany mandram-pionara dia amin'ny manaraka indray iny ary mandram-pionara dadam-bola zay fa manaraka andao fateriko ianao anatra mamy vetivety ary dada eny re anaka sotra be ny dadan'orombola sady tonga dia hitako hoe na ifandray be zany zay zany vely izy eno sotra tokoa aloha izy tsy androko sahady letsy no tohin'izao fiarahantsika izao mariny mandrasaka iry malala fa efa eo andalam-piomanana amin'izanontsika izao zany eny letsy rehefa malalako miteny an'izany dia matoky mbolo tiako be ianao za koa tia be anao afaka miverina amin'izay ndi fa efa tonga eto amin'ny fiarako dia raha pitsindreo amin'ilay toerana mahazatra ao fa ezako tonga aloha amin'izay fa ezahako vitaina aloha be ny asako kia dia andeha sahady tokoa moa zany ianaoko tena lasa tsy te hiala eo anilanao mihitsy zany mbola ho avy aky izany robola za matahotra indre ao fifiniko za malalako zany zay dia mandram-peona indray za malalako zany mipetrapitra kely mbola nilozako marina tena tia tokoa izy aza matahotra anao rombola fa za koa tianao ary ampiakariko raha afaka nitokantranoko ianao dia ahoana fahitany dada mamy sady nareo ny resaka be teo tamin'ilay zanaka ny an-dakozia iny tsorona amindre aloha anaka fa tsotra izy sady eny raha ny fahitako azy ka mahafinaritra ry anaka mifankatiava tsara fa resy lahatra dada zany very dada misaotra betsaka ry dada izy tena faly be aleo fihiniko mihitsy aloha dada ka tena faly be marina le zanako inona koa zao malasa saina ny dada vetivety teo ka sa malahelo hoe ilozako rehefa manambady aza matahotra dada fa tsy manadino any dady zany mandalo aty foana zany tsy zany anaka fa lasa saina hoe
lehibe sady ndriky lehibe tongotongo kely fahiny a lehibe antanta kely tamin'ny dada aiza kosa mory tata dia tsy hiova mihitsy a ianao ty koa dia mampimeka dia ahoana litiry mamy a amin'ny firy zany olona miaraka amin'lahy zany no tonga eo fa zany be ny asako e amin'ny 12 ora rery dada vao niresaka an'izay mihitsy nge zay teo e za zandry mama efa mba te ahita an'izany tovavy miaraka aminao zany ka hita ho ariny eniko za koa mba efa te ahita an'izany mafy na reo tokoa zany dia tsy mahandry tatana mihitsy ka efa raha pitso izy dia ho tonga ho hitanareo eo e ao fa ataoko tsaratsara mihitsy ny sakafo raha pitso tsy hanana zany vahintsika zany e fa andraso aloha e ona lesy ry mamy ona ry dada mba fitiavana matotra moa ve tiany an'lahy zany sa fanalana andro fotsiny ohatra n'ireny ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao reny zay indray dada ka tsy tiako mihitsy mantsy raha ny fatim-behivavy ny lahy no entin'ny lato ory dada dia avy eo afaka ray volana indray dia vehivavy efa indray no entina ty mampitandrina ny lahy fa tsy sambo rakory ato dia miteny amin'lahy zay mba fidy fide kosa ry dada ny vavavoakanareo fatim-behivavy ahoana no tiako izany mahita ianareo amin'izao fotoana izao mantsy tena tsy tiako mihitsy zany teninareo zany ry dada maninona mihitsy moa zany zay taon'ora amin'izao fotoana izao ka mba avao ihany ny vary sy ny tsiparifary sady angamo nareo tombo tsy mba nandalo tamin'izany sehatry ny fitiavan'izany tamin'ny fahatanorana ka isaky ny teny matsinareo dia zany foana ohatr' zany foana marina kosa ane zany andrenareo zany e ahoana zany ry neny fa na dia zany azaranga mba moramora ihany kosa ty vavanao ka hita ho ako ohatra n'ireny tsy mba nandalo fahatanorany mihitsy nandalo zay fa izao e ny anareo amin'izao fotoana izao raha mahita eny rehetrarehetra eniko sahala tsy misy olopady reny tsony mihitsy aminareo kaza be menomeno eo tsony rehefa raha pitso zany mahita azy mba tsy enao ito ivelany eto amin'izay ale tsy mahalala fifakaiky ny vavadinareo aza ela lasa vetivety aloha niny tsy enan'le olo tiako efa kaiky oniziko eny ary sakafo koa tefa vonona araingana lesy fa zay sy neny mbola anao kovera koa avy eo rehefa tonga eo dia tonga dia entany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aloha zany eno zay zany fa rehefa avy eo manahoana ny malalako manao amin'ny mamy tonga soa aty aminay kia dia mandro soary misaotra lesy mahafinaritra ty aminareo zany to matahotra zany leona amin'ny ray aman-dreny mamy marina tsy ho diso fanantenana ny fahitana angamba ry zareo raha izao za zay tsotsotra kely ty nefa ry zareo ty to manankarena be ohatra n'izao ino ndray zao mahavarina an'le eo ka aza mihafafaky rehefa ty aminay matahotra ary mamy mandro soa rehefa tsy misy manaikitra an'le zany eo ato aminay koa nge tsisy alika raha teo mandro soa ndre dia mipetrapetra fa iantsano zareo vetivety mbola variana mikarakara sakafo an-dako zao mantsy neny saingo zay fa lasa vetivety aloha andriamanitro anao ahoana reny fandraisan'ireo fianakaviana mamy andro any sady tono manina be mihitsy amin'ny fandraisana aty izany sy mba tsotsotra ohatry ny enay sy dadana andray amany izy ry dada sy neny le olo tiako mbola no anarany reo kosa moa zany ndray aman-dreniko rym-bola dia izy moa zany ny haingo zandriko vavy tokany faly mahafantatra anareo re tompoko io ary le fanahiko mivindavinda be sahady ry zareo mandinika ny fijeran'ity zandra mamy ty moa zany dia ohatra ninona mihitsy ty ny any ambony ambany tsara faly mahafantatra andao aloha sika sindriry haingo andoatra sakafo dia avy kely ty ianao romamy vetivety ilozako vetivety aloha nareo mianaka fa ho any amin'ny haingo sy neny vetivety ahoana ry tovavy efa ela ngay ianao sy mamy no niaraka efa elaela ihany tompoko
Efa herintaona eo zay. Zao hoe raha izany ohatranao dia mbola tsy tafiditra lalina dia miverena fa tsy sahazanao ny zanako iny. Fahoana tompo? Tsisy fahoana ka. Anga misy olana amin'ny fiarahanay? Aza be fanontaniana eo fa izay fotsiny tsy hainao zo mihitsy no mendrika ny ovinantoko. Aleo tonga dia tsopoko ny resaka raha izay no tianao ho fantatra. Fa inona ry neny ty tsy mahalala fombo ty sady amin'izay rengy miavonavy loatra reniny reny tsy azoko mihitsy nareo retoko olona toy io ve anaka ny mba olo-tinona nefa ianao mba ohatran'izao ihany. Fa maninona hita ho azy ny eniko fa ela ty ve aloha mamy dia tsy mahita tovavy akoatr'ireny mihitsy tsy azo mihitsy maninona nareo no tiako izy ny tiako sady zange no akavady azy fa tsy nareo hovady eno olona mahatra ve loatra ny fermamy no alaina hovady reny ny tovavy mpiara-miasa aminao aminy manja kely reny be dehibe ko inona ny tonatonana amin'io hita ho ary neny ela ve lesiny mamy babandy ohatr'izao ihany dia ino mba sy mpahirahanahy zany fa tsy anareo ary tsy hidiranareo koa zany eo nareo fa andeha hamonjy azy aka ary izy mbola teo tada tsy natady demokrasia ny enilahy dia lasy fa hony fa ela ty vely ty bandy ny tapo mihitsy ry mamy olona ohatr'ireny ve no mba iarahan'lahy tata makarary azy zany ka makatia dia ohatr' zany makaria dia ohatr' zany mitovy mihitsy nareo mianakavy reto ka tena leo mariny leo zary mbola teo tena tsy hitako ny nalena aleo aloha jerena sao dia manaonao foanany inka tena tsy afa-miala amin'izany amatsy andraso any amin'ilay toerana fanaovana fotoana aloha ny jerena fa tsy maintsy any iny izao mino fa lasany izy raha sanatritsy any izy zay vao makany antranony aleo zay no atao ranga tena famparaka mbola sy ny dadany marina amin'izao ka tena io mitomary io mbola marina aza hitao ka tsy hity resaka alika izy mbolo tena zafady fa tsy namposiko reny zava-nisy tany an-trano reny mandeha any ianao mandeha andro mamy mbola tsy mila anao tsony mifona moa zasy ny fitiavana tolotra anao kiry mbola jerena aza matahotra indrifa tsy misy maharava ny fitiavantsika izany tadidindri moa le resantsika teto tamin'ilay indray andro iny tsy mino an'izany tsony mbola hoa sady tarana boanjo koa fotom-ponena matoky mondry tsy mahavita oatra ny nataony zareo amindry izany akia tiako fotsiny anao ny fantatro dia zay avy totratrako izany mahalalako izany fa maninona ianao anaka fa inona nahazo anao tantara ho any dada ho any nahazo ny zanako aza hitako fotona mpitiavana indraiky amby ty zanako ty nefa ne ka imamy ohatrany mba tsotra ihany dada ahoana zay anaka fa manina fahoriana foana no iainako fa ahoana fa tsy azoko mihitsy fomba miposaka kely ny anjara masoandroko dia tako ndrahoana foana samy fiainako mihitsy ny natokana ho fijaliana foana naza manao an'izany anaka fa nahoana fa inona ny ratsy vitako tsy te hiaina tsony ary dada alay voarineny anaraka anao eo anilanao ihany mahasambatra ohatray marina torany ty mbola aloloko sy anaka Andriamanitro aroviny egny ty zanako vavy tokany ty mbola betsaka ny atidy miandry azy ka aza vela horery fa izy sisa ny antony fiainako
iseny fa mihiratra ny masondry. Aloha tsy ampiresahana fa reraka be izy zany. Fa inona raha nahazo an'ity zanako ty tany e? Aleo mihitsy aloha atsoko mamika. Aiza moa fonday am-bola teo. Aleo mihitsy aloha atsona dia asaina makaty fa tsy mazava amiko mihitsy zo mahazo azo ka. Zay ny olana tandry dadam-bola. Teo aminay tsisy nininona mihitsy. Za izy aza mbola niresaka tsara ary nateriko izy teoko. Sady za koa tsy mieritreritra nisaraka amin'izany. Za no akavady azy fa tsy ny ray aman-dreniko akory. Matoka isa ianao ry dadam-bola. Ay ve zany ny zava-nisy tany. Zay zany no nampitomany azy teo sy nahatorana azy toy izao. Tsy zany mantsy fa hatramin'izay nahalasana andrenin'izay dia marary fo izy io. Matahotra ary sera izany fa soa mofo ty zanako ty. Tokaposy be fitiavana loatra mantsy izy ka mampanahy mafy. Sady sarotra eritreretina koa hoe mbola itiozan'ny fiarahanareo raha izany ny zava-misy. Tsisy an'izany ry dadam-bola. Mbola averiko aminao ihany fa zangy ianao akavady am-bola fa tsy ry zareo zany mihitsy. Tsy hitako orseza atao amin'izao. Tsy haiko tsony hoe ahoana izy ary inona ny hafaran'ity zanako ty. Aza matahotra ianao fa tsy hanary azy zany amin'izao mahazo azy zao e. Sady didiko raha teo koa zany. Eny ho avy ihany hijery azy zao e. Zao ny lazaiko aminareo ry dada sy neny. Mbola tsy ary mitondra vehivavy tato amin'ity trano ty hatramin'izay. Matoa nitondram-bola taty dia fitiavana matotra ny anay ary vonon'izay roso midinga ny fanambadiana. Ataoko angamba fa mazava aminareo tsara zay. Ela zany nilitiry mamy ohatry ny be mokondoha. Fa ahoana ry dada? Mba misaina tsara ve laha io alohan'ny anaovan'ny lazavatra e? Oritiry mamy. Vehivavy ohatran'ireny vely ty no alaina vady manala baraka mihitsy raha ty tsy mila niny tsy mila ty Marina mihitsy zany ianao zany rainy Ay dia ny voninahitra zany no ambony. Zao no lazaiko anareo ninona lazainareo dia mbola nitiako ary izy no alaiko vady. Zay tany mpitiavana eo le siry mamy fa sy fahidikizo izy piny ve le tsy hitsentsitra ny reny lahy fotsiny. Orengo mba ajiny eo ihany lesy fa matoange zay ny teny an'lahy dia no fitiavana lahy daholo zany. Hita akiko io zarinao io ary very mamy mahatakatra ny tianay ambara dia ianao zokony ray ty manao belo sy sarotra tenenina. Eny nareo ve moa tsy fampiaroaro tafarahy tokoa moa zany maty-karena sy matom-boninahitra kosa. Ela belo ty zany zany no izy sady la zany ery mamy ohatry ny mianatry ny be famalina mihitsy ka zao no izy safidy roa no meko any lahy na ialahy hijanona eto dia tsy laiko manambady an'iny fatim-behivavy ny lahy iny na lasy ialahy zao de zao manaraka azy ihany raha iny mahafatifaty an'lahy zao de zao zany dada. Zany ve mba toetsainao zany no izy aiza hoiza amin'izany ary maharay aman-dreny anareo zao ny mamy tsy ialahy indray no any memoral eto ny mamy misafidy no azo ny lahy atao zao zay ihany. Mba mantiny tsara anaka ny mahasoanao neny tadiavinay ray aman-dreny tena sary tiavana mihitsy raha ilantiry mamika. Ay ka rehefa izay ary ny tianareo dia aleo ary andre ary azy idiranareo tsony ny fiainako manomboka eto zay. Fa misy inona ary seny tonga dia arivo sy zany tsy zany ry dadam-bola fa nisy fifandirana tao aminay sady ry zareo raha teo koa tsy anaiky ny anambadiako am-bola mihitsy dia lasa nandeha dia zao aty aminareo zao ko. Zany very sy eny ry dadam-bola. Fa hono tena hevitra se mihitsy ve ny ala tao aminareo sa hoe seny vaotra fotsiny sika? Tena efa hevitra tapaka ny aka. Zay raha teo koa mike ny safidy ny mena fa safidy ny mena sy ahoana fa tsy azoko ka nampisafidian'ny zareo hoe hijanona hony dia tsy mahazo manambady am-bola na anaraka azy etiako. Mba lalina kory se zany ataon'ny ray aman-dreniny se zany ka nga hita
dia tena izay marina zany ny safidiny sy ka tiako mbola ry dada ary tsy ho vitako ny amela azy irery amin'izao aretim-po mahazo azy zao fa nanao anaty koloa izy ao zay efa tsy manina izy ka matory tsara izy zao ao ay fa mba misy fiangaviana kely ty ry dada mbola raha mety hoe ahoana zay ry sy efa meno sy ka ny andro ty efa hariva ka aleo aloha mba hijanona ty androany fotsiny fa raha pitso aho mandeha efa misy trano hitako mantsy ihany ko ive zany eny tompoko marina aloha fa hoe mbola tsy vita nininonareo sy mbola fa tsy maninona ry sy zany andro efa hariva io ka atao ahoana moa tsy azona ny sy misaotra ry dada mbola tena ray aman-dreny tokoa ianao dia foinao very mamy ray aman-dreninao sy mipiraita-po aminao noho iza sao dia tsy mety zandro mamy ka izy ireo koa nge nahafo ihany no ny fitiava-karena sy voninahitra loatra rymbola tiako ianao rymbola ary tena tiako aza ka aza miaya foana fa ho tafavoaka foana tsika amin'ny fiainana aza mana dia inona zany no ivelomanao satria ny fitantanana ny orinasanareo efa navelanao tsisy lehilahy boky heritaony zany eo rymbola efa misy asa efa nieritreretiko any ka apitso ihany dia manomboka an'io asa ataoko ka rehefa tafavoaka tsara io dia ataony raha rahantsika kirombola matoky anao tanteraka ary mamy tala mihitsy rineny iny mamika iny sipa mahantra velona iny dia nahafozana antsika ohatr'izao hitakiko fa zany eo ihany fa malahelo amin'ny mamy sady koa zany retsika mariny zanako lahatokana anay izy iny aiza ny tany alehako raha maninona any ny any neny koa zany olon-dehibe iny ve sady aza matahotra nefa miverina eo ihany iny rehefa tsy misy atokona any mihina masy fa niarenany fotsiny no tiavaniny sipiny amin'ny mamy dia rehefa azo zay nylainy dia mitaraika eo mamiko iny mamy iny ane retsy tokateny zay ihany ny azy rehefa zay dia zay tsy atao masina izy mianaka fa tena ohatrany malahelo be any mamy azy zany zanako lahatokana iny ka tsy foky mba nanao ahoana re zay ny fiainany taorin'ny lany teto otra fa inona ny tsy mampiteny aneny tampoka teo sa malahelo amin'ny mamy neny io ka mandehana retsy mba akorany bokazy kely fa mangetaheta azy zany eny ary mba nanao ahoana tokoa ary mamy zay nanao ahoana ny fiainany taorin'ny lany teto to nandalo tany amin'ny orinasan-drainy fotsiny hono izy tamin'ny alany teto naka ny antota taratasiny dia tsy nandalo tany mihitsy izy ilay rainy moa dia tena mafy fo mihitsy ka tsy mba niserina teo aminy ny alahelo na dia kely aza fa dia matim-boninahitra loatra inyaingo koa moa ty dia mana mafy fotoan-drainy to tsy mety ange izany atao ny haingo izany satria izy koa mbola tsy manambady tsy fantatra zay any oriana any na sindra olona na fianakaviana sahirana koa izy amin'izay ho anjarany andeha hoe mba handramako atsony mamy mba te aheny vaovaony aminy tsy foky iny ninona numero nantsonao dia ny enina ray telo ray aotra roa aotra sivy telo azafady apetrao ny afatra aorian'ny bip tapao ny afa aorian'izay tena tsy mandray telefona mihitsy ane izy zany sa no vany ny pisony matoa izy tonga dia mesazy za koa aza moa ty dia kely saina nanaraka ny adalana izy mianaka hatramin'izay zao manenony ty zanako lahy iny sady tokana indraindray mararina izandroako zany kay tena marary izy zany fa na ohatra fa iny zany mitoboka be zany neny fa maneny anao ka
tena torany ty marina. Aleo ihany solaingana fa lozy ty. Efa manahoana ianao zay rineny? Zao zany aty amin'ny hôpitaly re ianao rineny a. So ihany fa nalako vavonjy fa ratsy izany tena ratsy be a. Fa ninona niakatra be ny tositranao ozy ny dokotera ary miasa saina be angeny mahavoanao io e. Aiza ny renareo mba efa fantatry mamy fa izao mahazo azo. Dada lasa mividy fanafody amin'ny vetivety ka fa efa ho avy eo izy izay. Ary ianao aza miasa saina be loatra fa izany mamparary anao. Ary tena malahelo mamy izany tianeny ty fa tsy miteniteny. Ary izay izany nampiakatra ny tositrano sy miteraka retim-po azy. Andraso fa ho lazaina amin'ny dada ihany fa sao dia ny fahitany amin'ny mamy nasitrana azy. Efa mba manao ahoana izy ato liaingo ohatray. Ay efa matsiaro tena. Manao ahoana ianao ranivo a? Manao ahoana e? Zao e. Efa tsy dia maninona. Mbola reko mavesatra ny lohako sy ny atoko. Eny e. Ay tsara kosanko. Reto aloha ny fanafody riaingo a. Sao dia misy tokony tonga dia omena azy. Dia zao ahy e. Zao ranivo a. Aza dia peritreritra loatra ianao a. Ianao ihany zany mandamina ny sainao a. Dia mivoaka ato haingany tsika. Ny tena marina mihitsy izany tenin'ny dady izany rineny a. Tsy misy samy teny izay mianaka fa ny tena marina dia malahelo an'izana no mamparary aneny io. Dada koa moa toa minitsy mahalala mahazo aneny. Nefa tsy misy fanavany afa tsy ny fahitana mamy ihany ny fasitrana aneny. Olona mba manara-bovao ve nareo reto androany sa dia variana tato fotsiny ha? Fa misy inona kory dada? Kako ndetinareo ko. Eny tokoa aky. Fa misy inona radezony dia sepitsepitra toy io ianao avy any. Vaky io ty gazety ty. Dia amin'izay nareo mihitsy ny mahafantatra azy io. Reo mihina aingany ianao e. Aingana vaky io. Vaky io aingana iraha mahena izy izany fa mampitaitainaka sady tsy fomban-dradezi mihitsy io nitaitaitra toy io ko. Otre. Ary toy ny fiarahamamy ty miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety ty. Vaky io reto fa azy alozan-drimiana any io fotsiny a. Ianao tsara azy ha? Nitrangany lozam-pifamoivoizana teny amin'ny faritra Ambohimangakely maraina teo. Fiara 305 iray mitondra ny laharana TBC no nidona tamin'ny fiara mpitatitra iray mampitoy any Andravoahangy sy Ambohimangakely. Raha ny vaovao voaray dia tsy nisy ny ainana foy fa mpamililay fiara 305 kosa no naratra mafy ka mbola efa amonjena any amin'ny hôpitaly ny ainy. Tena loso tiriny. Ny fiara-mamy mihitsy io ka. Tena fiara-mamy mihitsy io. Fa loso inona reto e? Ianao aloha. Engany mba tsy ho fatiny zanako e. Dada, vonjeo aingana aloha ka. Vonjeo aingana nefa sao dia miverina indray ilay nidirany hôpitaly voaingana iny. Ianao koa angitsy tokony nampiseho an'iny teo masony. Ny alahelo ny amin'ny mamy ihany angeny namparary azy otrao e. Tsy hitako tsony ny anaka izay atao e. Elabe izany fa ndaony amin'ny hôpitaly aingana aloha tsika e. Efa ho maraina io lozam-pifamoivoizana io no nitrangy e. Ianareo koa tsy mba mijery vaovao io fa dia fatina filma seriseri io mahavariana sy mahafatifaty anareo ato. Mandreraka mihitsy a. Ka andao aingana ary fa sao tareo tsika. Mamerina ny fisaorana anareo mianaka aloha tamin'ny fitsaboana ny mamy tompoko. Raha tsy nisy anareo angamba dia efa tsy haintsony izay nahazo azoko. Faharoa manaraka izany mifonakirim-bola tamin'ny fankalananao izay nataonay anao a. Mahatsapy izay anaka ankehitriny fa tsy mety ny nataonay e. Tsy misy isaorana re izany e. Ady tsy maintsy natao koa ny anay ny amin'ny maha olo-tiany mbola amin'ny mamy. Tena mifona aminao izay anaka fa diso a.
mamela re anay mamela anay ihany koa. Izany hoe raha nataonareo alo tena tsy misokatra aminareo mandrakizay mifoka fa noho mamy dia mamela anareo ary tsara koa izany mitana lolo-po amin'olona izany tena mifona kia nentin'ny tsy fandiniana izay ka nahavita andreny manana ny fahadisoana daholo rehefa olombelona fa ny zava-dehibe dia ny fahatongavan-tsainanareo amin'ny tsy mety nataonareo. Marina tokoa izany teninao izany ry dadanimbola sady tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany koa ka izao no izy apahabe maso eto no ilazako aminao rombola fa mahazo mifankaty anao somamy ary vonony izay mivady antoka ny lany rehetra amin'ny fanomanana ny fanambadianareo anaka. Izany ve faly be marina. Ie tena vokatry ny fonay no anaovanay an'izany rombola ary tsy hoe tampony noho ny fitsaboana nataonareo tamin'ny mamy hafa noho ny fifankatiavanareo tsy mety tokoa moa tsy nataonay tamin'ny fanakana ny fifankatiavanareo tamin'ny resaka sarangam-piainany. Marina mihitsy ankizy izany ny fitiavana tsy mifidy saranga izany fa ny fifankatiavana ny zava-dehibe. Fotoana vitsy sarombola dia tanteraka ihany ny fanorisika. Saika tsy nino ary mamy hoe lasa tia be any fianakavianao. Izany ve ke? Mino izany le izao. Ka rehefa tena tingakiny mifankaty ohatra antsika izao dia ninona sedra isedrana antsika tsisy mahasaraka izany. Sahoana loza izy mbola marina lety izany nisy fotoana efa kivy ihany fa sofa teo ianao. Ka reny angekily tafitra misafotofoto mikasa ny endrendrika antsika nefa tsy nahasakana antsika tsy hamonjy sy ranana izany dia ilay fikasantsika hivady. Mbolo sambatra kimanana andria sady tsara fanahy ianao no tsara toetra ihany koa. Za koa le sambatra manana ny lahy sady be fitiavana no be fikirizana. Avy ary fianiko izany mahalalako izany. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketra pity. Nosoratany Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Novelominy Rakoto, Sinez, Faly miaraka amin'ny Oly, Niravo, Saloy. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa.